Ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena vahiny noraisiny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Ramatoa Beatrice Atala tamin'ity androandroany ity ireo maso-ivon'ny Repoblika Frantsay sy ny avy eo amin'ny ivon'ny firenena Maorisiana izay nitondra ny taratasy manendry azy ireo ho ambasadoro misolo toerana azy avy amin'ny firenena tsirairay avy misy azy ireo. Notanteraina androany tetsy anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anosy ny fampahafantarana ireo ambasador vaovao avy ao la France izay misy an'i Ramatoa Véronique Voulon sy avy ao anivon'ny Repoblika Maorisiana izay ahitana n'Andriamatoa Datacaron Goburdin. Nandritra ny fampisehoana ny dika mitovy ny taratasy fanendrena azy ireo dia nisy ny fifampiresahana izay nitenenan'ny rotonta ny fanirian'izy ireo ampandrosan'i Madagasikara. Nizara ny faniriana ampandrosan'i Madagasikara i Ramatoa Véronique Voulon izay misolo tena ny firenena Frantsay niaraka tamin'ireo mpiaradia amin'ny vaovao izay misy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fifandraisana izay misy eo amin'ny Madagasikara sy ny la France. Raha ny fanambarana izay netiny dia vonina anohana tanteraka ihany koa amin'ny lafiny rehetra ny République Frantsay. La relation avec la France avec Madagascar est excellente, elle est ancienne, elle est profonde, elle est faite de nombreuses de liens historiques, de liens humains, et elle va continuer et s'amplifier, se renforcer avec mon prédécesseur comme avec moi-même. La contribution de la France, une fois encore, est ancienne. Elle a soutenu ce redressement politique. Elle soutient aujourd'hui le redressement économique du pays. La France va verser la deuxième tranche d'aide budgétaire dans les prochains jours et ce sera certainement un signal très positif pour les autres bailleurs. Donc vous voyez, la France est aux côtés de Madagascar dans tous les éléments de son redressement. Le soutien de la France est continu et il continuera, comme je viens de le dire. Nous sommes aux côtés de Madagascar qui reprend le chemin, qui retrouve une stabilité politique, qui retrouve la confiance des bailleurs. Donc nous continuons d'être aux côtés de Madagascar sur ce cheminement positif. Ankoatran'ny Véronique Voulon dia nanolotra ny dika mitovy ny taratasy manendry azy ho maso voan'ny Maurice eto Madagasikara Datacaron Goburdin nambarany tao aorian'ny fihaonana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny fa hijery manokana ny lafin'ny fampandrosoana i Maurice. Ny resaka izay nifanaovan'izy ireo tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny moa dia nentina nanamafisana ny fifandraisany eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena hafa izay irina hitondra tombontsoa eo amin'ny resaka fifanarahana na ara-politika na koa ny toe-karena sy ny fiarahamonina. Ho an'ny Maurice manokana, isy atoato ny dinika izay amolavolana ny fiara-miasa ho an'ny firenena rotonta.